Dia mbola toizantsika ihany izay taranjatolona izay amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ihany koa fantatra sy taorian'ny fivorian'ny ankizy farany teo fa dia tsy anisan'ireo taranja hifaninana amin'ny lalaon'ny nosy ity taranjatolona ity. Lalao nosy Indromisesy zay zany no tsy nandraisan'ny tolonanjara tamin'ny 2024 taty Seychelles izao amin'ny taona 2024 aty amin'ny nosy La Réunion dia mbola tsy tafiditra indray iry zareo avy eo amin'ny taranja tolona izany araka ny ambaran'ny filohan'ny fédération dia hiezaka izy ireo hikarakara fananana izay mifanira-dalana amin'ny lalao nosy raha toa ka tsy miverina amin'ny heviny ny ery zareo mpikarakara ity lalao ny nosy ity. Mazava loatra fa amina alahelo lehibe no andraisanay eto anivon'ny taranjatolona an'izay hoe sy fahatafidiran'ny lutte ao anatin'ny Jeux des Îles zay totsaina amin'ny 2015 aty La Réunion zay. Malahelo zay satria anatin'ny 4 taona ange ny anomanana jeu anankiray zany azadio zay. Ireo ankizy ireo zany anisan'ny jeu mba hananany ankizy chance ahafahana mivoaka ny Jeux des Îles. Indromisesy zay tsy tafiditra Jeux des Îles ny lutte tamin'ny 2011 raha tadiditsika tany Seychelles dia efa tsisy lutte. Dia zao 2015 mbola tsisy lutte ihany. Zany hoe ny farany nampisy lutte tamin'ny 2007 teto Madagasikara tamin'ny Jeux des Îles ary azadiny fa tamin'izany fotoana zany dia ny lutte no nisan'ny nandrombaka medaly maro indrindra nampiakatra ny classement Madagasikara ny lutte sy ny karaté. Nefa dia ireo anankiroa ireo dia anisan'ny samy sisy tafiditra daholo. Eto dia mitodika manokana amin'ny comité olympique izay solotenan'ny ankizy eto toerana satria anisan'ny tompona andraikitra feno ny comité olympique izay solotenan'ny malagasy ny ady ny discipline izay ho ahafahana miparticiper amin'ny jeux ohatrany ireny tany amin'ny fivorian-kizy ka dia ray aman-dreny nareo comité olympique mangataka izay raha mbola misy ny azo atao hoe mbola irrévocable io décision an'kizy io mbola misy ny réunion na ny réunion extraordinaire azo déclencher va na ahafahana mireviser an'io satria azadiny fa pays anankitelo ange manana lutte matanjaka daholo Madagascar, Maurice, La Réunion eto amin'ny Océan Indien dia ahoana ny tsy ho tafiditra ny lutte fa tokony mba nisy ny fifampidiniana mialohan'ny nandanan'ny ankizy tany zay ny tena marina ny comité olympique zany ka nazanaty zany nefa raha sanatria ka tena hoe tsy misy tsony ny azo atao dia efa misy ihany koa ny ketriketrika izay ataonay eto anivon'ny fédération ny taranjatolona aty amin'ny Océan Indien satria ny tena koraha teo président des zones sy ny ino izy ity ny fédération internationale na ny FILA izay iorganiser zahay mahaleo teny tournoi des îles andraisan'ny mpitolona ny Océan Indien anjara ary ataonay en parallèle amin'io Jeux des Îles any La Réunion 2015 raha ohatra ka hoy izy ahako hoe tena tsy voavatsony ny olana manodidina ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny Jeux des Îles eto anivon'ny taranjatolona.